vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety sy mba nanisik ampunyang palay aminiran salama be miarabantsika rehetrarehetra indray manaraka ny ty fandarany ty isika rehetrarehetra eto tapy-tanàna ny fianaratsoa isika tia fatra somary misitasitaka kely ny tanàna ny fianaratsoa tena fifaliana lehibe ndray no etiko mandroso ny tokatrantsika ao anatin'izao fandarana spesial fandarana manokana zay hanomanatsika ny fotoanatsika amin'ty asabotsy fahiana amin'ny roapolo ny volana novambra itya amin'ny 5 ora maraina tsy diso etsy amin'ny foibe ny trano fivavahana vahaony oloko antarandolo fianarantsoa amin'ny 5 maraina de fa manomboka ny fotoanatsika amin'ity asabotsy ity zany tsara inko nefa ny manamarika fa misy an'ilay fotoana andavanandro ny alarby ny alakamisy misy foana zany ilay fotoana andavanandro ny alarby amin'ny 12 ka hatramin'ny 2 ora latsaka fefany takan'izay koa ny alakamisy amin'ny 12 ka hatramin'ny 2 ora latsaka fefany arahana vavaka délivrance zany hoe tena karakaraina ianao ametrany tanana ianao isam-batan'olona zay rehetra mila délivrance sy fametrany tanana de afaka tonga ianao anatin'ireo andavanandro ireo ho raisina manokana ary atao an'izay vavaka fametrany tanana izay ny alarby amin'ny 12 ny alakamisy amin'ny 12 ary mirava amin'ny 2 ora latsaka fefany aorianan'izay de misy ny vavaka fanafana na ny délivrance lehibe ny raisika teto le ten'Andriamanitra tao amin'ny marika toko 5 andininy fa 4 hoe anaka ny finoanao no nahasitrananao tsika hoa raha vao miresaka hoe valim-bavaka miresaka hoe fitahian'Andriamanitra miresaka hoe fanovana tantaram-piainana dia tsy afaka mandeha amin'ny fihetsepotsika Andriamanitra tsy Andriamanitra ny fihetsepo hoe mampalahelo de mamonjy na hoe tena fadiranovana zany manko no fijerin'ny olona manao hoe araka le ten'Andriamanitra hoe tsy sarotra mipanakarena ny miditra ny fanjakan'Andriamanitra de misy olona mandray hoe ndikan'izay zany rehefa mahantra fadiranovana zany ianao ka mampalahelo de ara-dalàna makany an-danitra fa na mahantra na manakarena rehefa tsy manompo an'Andriamanitra de tsy tafiditra ny lanitra rehefa tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy afaka mandovana zany lanitra sy fiainana mandrakizay zany ka Andriamanitra tsy mandeha mifihetsem-po ny an'Andriamanitra principe ny an'Andriamanitra zavatra mazava tsara no afan'Andriamanitra mihetsika amin'ny fiainantsika ary ny baiboly de milaza manao hoe tsy misy azo atao azona sitraka aminy raha tsy amin'ny finoana zany hoe na mivavaka be ary ianao mahay mihira be ianao mangafeo be reny le ohatrany hoe tsy haiko hoe trimolo ve ny resa le mozongozona vibraire sa ina le ohatrany mozongozona le tena hoe tsara feo ianao tsy ratsy akory zany fa zavatra ilainy zany eo amin'ny sehatry ny asan'Andriamanitra mahay mitendry zava-maneno be ianao tsy tapaka mihitsy rehefa fivoriam-bavaka sy ny sisa fa amin'ny fotoana tsy mahita finoana ao anatinao Andriamanitra de tsy mahita sitraka amin'Andriamanitra ianao tsy mahita sitraka amin'ny tompo ianao tsy misy vokany ny fivavahanao tsy misy fiatraikany ny fivavahanao zany mahatonga antsika hikarakara an'ity fotoana lehibe ty hoe finoana mafindra tendrombohitra tsy tokony ho ravy ianao tsy tokony ho potika ianao ao anatin'ity faraparan'ny taona ity na maro aza ny olona rava sy potika sy afa-baraka sy mitrosina amin'ny tany tsy mahita lalaka zorana ny tenin'Andriamanitra de miteny manao hoe ny oloko marina de ho velon'ny finoana zay rehetra miditra eo amin'ny varavaran'ny finoana zay rehetra mianatra sy mandray makasika amin'ny finoana ao anatin'ity ray volana maherikely mialohan'ny faran'ny taona ity hahita zavatra lehibe hahita tantara mitsombadika hahita ny fanavan'Andriamanitra malaka atoko 7:20 miavaka ny manompo sy ny tsy manompo tsy mitovy ny olona manompo an'Andriamanitra
misy fotoantsika ohatrany hoe mitovy fitenenana am'izao tontolo zao, mitovy resaka am'izao tontolo zao hoe io ne na mivavaka ne anao na tsy mivavaka mitovy foana amin'ny fiainana, diso be zany ry havanao, miavaka ozy izy ny ten'Andriamanitra, ny olona manompo sy ny tsy manompo, fa mahatonga atsika zanak'Andriamanitra kristianina piditra am-piangonana hitovy am'izao tontolo zao de satria tsy manam-pinoantsika, miena ny finoantsika, milatsaka ny finoantsika, tsy matanjaka ny finoantsika, tsy mafindra tendrombohitra ny finoantsika, any ka zay mahazo an'izao tontolo zao de mahazo antsika, zay mitranga am'izao tontolo zao de mitranga amintsika. Natokana ho anao reto fotoany reto, ny alarobia amin'ny 12, ny alakamisy amin'ny 12, etsy amin'ny trano fivavahana vahaon'ny oloko antarandolo fohy be fianaratsoa ao ambadiky ny station Shell. Maro de maro ny mpanompon'Andriamanitra andray anao amin'ity alarobia sy alakamisy ity. Anisan'izany ny miara-miasa eo moa zany ny fandimidimy eo ny pasteur Ertina Randriary Malala Davidson, anisan'izany ihany koa ny tenako, anisan'izany ny pasteur Tovinarivo Marivondy, anisan'izany ny pasteur Odon Andrianantenaina, reo ray aman-dreny avy ao Antananarivo, de hifandimby hitondra vavaka amintsika eto fianaratsoa ao anatin'ity séminaire lehibe de lehibe ity zay iresantsika makasika ny finoana mafindra tendrombohitra. Ndao anaraka fanetanana kely tsika arana fijoroana vavolombelona dia miverinao ihany rehefa avy eo. Tao ary. Ny anarako voninahitra ao an'Andriamanitra rery ihany ny ijoroako vavolombelona amin'ny zavatra nataon'ny tompo tamiko. Nandritra ny heritaona zany nanana olana taratasina tany karakaraina tany amin'ny domaine nanomboka tamin'ny novembre tamin'ny 2017 dia nandalo olana marobe mihitsy tao anatin'izay fotoana izay. Dia tsy nitetezina hoe domaine Lasora dia karazana domaine eto Antananarivo zany dia nifindrafindran'ilay dossier-ko daholo. Dia na ny karakarany taratasy ary ny teny hoe tsisy hevitra madama, tsisy hevitra tsony ty taratasy ty. Dia zany nefa ny nanam-pinoana foana zany hoe tsy maintsy vita eo amin'ny anaran'i Jesosy. Dia natao an-trano ary ny vadiko nisy fotoana efa ny teny hoe nanenina be mividy an'ity tany ity toy za tena vereno zany teninao zany fa efa anjara meny Jesosy atsika io dia tsy maintsy vita eo amin'ny anaran'i Jesosy hoa. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra fa vita tamin'ny faran'ny volana novembre teo le taratasy ary vita somatsara dia saorana ny tompo. Saorana ny tompo zany le taratasy nefa ny olona rehetra efa miteny hoe tsy possible tsony io fa no enao tena le miforotra eo tombotrony tompo dia lamina ny toy ny tantara. Lamina tanteraka dia rehefa eto zany teny mpanompon'Andriamanitra hoe apetra eo am-pelatanan'Andriamanitra le zavatra rehetra nagatanao fa hainy mamahany olana o na inona tena mitenena amin'ny vavanao dia tena miantsoantso mafy hoe hitanao Jesosy ny atao-poko fa tsy maintsy azoko tsy avelako azy ny hafa zany io dia dia vita le izy misaotra ny tompo fa ny nahavariana anako arany rehefa tena tonga teo am-pelatanako le taratasy totra ny variana Jesosy tena izy ve fa vita tanteraka dia saorana ny tompo. Taovy mafoteka ao tompo misy afatra ho an'ny olona ve zay mety manana olana ohatry zany? Maka herentsika rehetra na tsy resaka taratasy na olana maro samihafa satria tantaraiko famoramora zay fa tena mafimafy zany nandalovako an'izay heritaona zay fa tiako tenena dia na inona adetrehanao tsy ny herinao tsy ny volanao fa Andriamanitra rery ihany dia mahavany olanao. Zay ny ahafahako mijoro vavolombelona satria betsaka ny nanakihana anako tamin'io taratasy io hoe tsy ho vitanao tsy vitanao toy za manana an'Andriamanitra itokiko ary tsy maintsy vita io dia mijoro vavolombelona zay fa vitany Jesosy le taratasy. Ataovy mafy ny teka ho an'ny tompo tainy Jesosy ranabava. Ny anaranao dia ny zavatra nataon'i Jesosy tompoko? Ny anarako dia zavatra nataon'i Jesosy tamiko zany tena be tabe tsy azo tena raha ho tantarana eto tsy ho voatantara fa eto aho dia mijoro vavolombelona aminareo tena miasa Andriamanitra tena miasa izy ary tamin'ny fiainako izao dia olona mpisotro toaka olona tsy ho vovonjy mihitsy raha ny tena hoe amin'ny fiainako mpisotro toaka mpiloka tena ndray aman-dreniko niteraka anara tena nakahala na tsy tia ana fa zao tena zany ndray zao ny tia ndray aman-dreniko amin'izao ary tena mijoro vavolombelona aminareo eto fa be da be zay mpiray-tapo
fa menray aman-dreniko anay fa efana rehetrarehetra mikarakara ny tanàna anay nahazo procuration zao vita tany amin'ny commune Fokotany hoe zay zavatra rehetrarehetra ataonao dia efa atao soratiko aminao tanàna hoe karakarao zany efa mieritreritra mipaita-po amiko hoe amidiko raha mahazo an'izany procuration zany fa ny dia hoe mikarakara fotsiny ny ataoko taloha tena kalainy ataon'ina fa zao izy tena kasian'Andriamanitra fony hoe hitany ny fiasan'Andriamanitra ny vavahako teto telo taona zao vavahako teto ary zaho ambany atsimo ny tena mandeha sekoly finoana sekoly fitahina hitanana foana ambany atsimo dia miakatra ty isaka ny alahady eto foana nita isaka ny alahady fa dia manjanako moa androany ihany sety fisany ny alahady zay dia tonga eto foana misy ny etsika hoe anao etsika amin'ny croisade reny dia manao etsika ampinoana zany fa tena isaka ny fanaovako etsika dia tena fitahina tsy haitoina nataon'Andriamanitra amina varotra ny ataoko brocatera mivarotra pièce-na tômôbila reny ny ataoko fa tena tamin'ny lahady ny androany aho zao mividy tômôbila ray zay rehefa mividy tômôbila ray dia taseko ilay satria ratsy be ilay carrosserie tena midiko par pièce eo anamidy par pièce indray nanana moto kely jog-4 kely zay moto ako isaka ny andeha hivavaka vao maraina dia isaka ny andeha hivavaka ny sekoly finoana sekoly fitahina dia zao ny ataon'ny olona iny indray pastera andeha hivavaka indray pastera ka andeha kalana pahafolo karena enjehan'ny olona zany fivavahana ataoko dia osy Andriamanitra ianao mahita zao fanenjehan'ny olona anazy zao fa za dia hifitsitra mandra-piala fofonay koa dia hifitsitra amin'Andriamanitra aho tsy hiverin-dalana intsony aho mandrakizay tamin'ny talata teo indray namidiko le moto kely fa fahasoavana nataon'Andriamanitra tamiko nahazo moto faran'izay ngeza be zao efa azoko tena efa ao an-trano zao le moto amin'izao dia tsisy garazina nidirako anazy ne malalaka moa ny tokotany tery le tao ampetrahan'le jog-4 kely zao nanao vavady indray dia natsofoka koa le moto misaotra anao Andriamanitra fa tena miasa ianao ary tena mamaly vavaka ianao fa tsy ny fitselezako ianao tena hitanao Andriamanitra fa tena mifitsitra aminao ary zay mbola zavatra hoe misy zavatra atao dia aho foana tamin'ny pastera atao amin'ny coliseum moa hoe zay mpianatra rehetrarehetra nala fanadinana ozy dia tsy oloha tsy olo rambo fa oloha fa tena voalohany ny zanako tany am-pianarana teo findra kilasy fahatelo izy zao tena voalohany izy amin'izao izy tena amin'izao fotoana fidiram-pianatra voalohany zao indray te mihitsy ny raha misehany hoe ianao tena mahay mahatsy le zanako dia za moa mivavaka ho anazy foana isaka ny hoe misy fanadinana dia mivavaka ho anazy foana saotra dia zao ny afatra ataoko amin'ny mpiara-mivavaka rahalahy na bavy miaraka amin'i Jesosy tsy mba very zany rehefa miaki-po aminy ianao ataovy mafy ny teka ho an'ny tompo tainy tompo rahalahy mahere zao amin'i Jesosy arako zany dia za zany mbola misaotra an'i Jesosy satria za zany tany aloha nanomboka teo amin'ny 18 ans zany dia nanana aretina toratorana zany tompo toratorana ina ny filazan'ny dokoterana izy io dia le izy efa namonjy dokotera ina ny filazan'ny dokoteran'le izy andro be sa ina ny anarana nomeny an'le izy sa tsisy anarana tena tsy hita mihitsy le izy satria nanao tany dokotera rehetra zany efa dia efa tapitra ny zorako daholo nanomboka tamin'ny ianao 4 taona le narary 18 ans 12 taona dia 4 taona ianao zao za zao 27 zany hoe 4 taona zany ry 7 taona be zao zany dia inona ny zavatra mitranga rehefa mihetsika eo aretina dia rehefa zavatra mitranga amina zany 7 taona tady amin'ny lohako tady zany ohatrany tonga dia hoe ohatrany tsy mahatsiaro tena zany dia misy zavatra misarona sa tsy mahita zavatra ianao za zany tonga dia ohatra misy zavatra manarina dia raha ohatra misy olona miresaka amina ohatra zao dia tonga dia hifandrafandrako be ohatra zao zany izy eny taloha zany fa tsy zao tsony dia na le olona hiresaka aminazy zany dia matahotra dia efa inona raha mahazany ity dia mifianakaviako zany mahita anahy dia matahotra dia avy eo dia ianao ve rehefa mihetsika an'le aretina dia mitsirarany amin'ny tany ianao sa manao an'izay mivandravandra zay fotsiny mivandravandra be dia avy eo tonga dia torana dia menjery isaky niny izy io mihetsika isaky ny tari aloha zany izy isaka ohatra hoe isaka 3 volana dia avy eo ny akatra isaka tapa-bolana dia avy eo ny akatra isan-kerinandro dia avy eo indray miaratsy foana tompoko isan-kerinandro indray 3 volana dia niakatra tapa-bolana dia niakatra herinandro eny tompoko dia avy eo indray niakatra 3 andro lasa 3 andro indray dia mihetsika dia avy eo ao anatin'ny tsy maintsy mihetsika ao anatin'ny 3 andro dia avy eo anatin'ny herinandro indray efatrandro tsy mijanona mihitsy efatrandro misesy na ohatra hoe amin'ny alina efatrandro
efatra alina misesy efatra alina misesy dia za moa zany tamin'izay za zany amin'izao efa manambady dia avy eo mivadiko sahirana mihitsy hoe inona ary dokotera naleako a anga madamanao any ambany tompoko any ambany madama eny tompoko dia za zany a dokotera naleako a nanao analizy a dia negatif foana le izy manao hoe koa dia tsisy zay dokotera naleako zany tsy nasitrana ana dia farany amoa verevitra dia namonjy andreny mpomasy reny dia avy eo tany ampomasy indray a dia tsy nahita fanasitranana dia avy eo a teny ambody filao mipetraka dia rehefa avy eo an'izay a dia nahita le toriten'ny pasteur azafady aloha le madamanao ve tao anatin'izay nareo mifanambady mbola narary ianao mbola narary tsara tompo tsy kivy izy izy tsy kivy izy ka izy tsy kivy zany izy tsy kivy mihitsy izy tsy kivy mihitsy izy tsy kivy izy satria mbola hitako nisy fitiavana nasehony anazy zany hoe tena tsy ianao marary azy ty vadiko tya dia mbola iaretako satria efa tiany anjara men'Andriamanitra na amen dia iengany ho takan'izany vehivavy rehetra tonga dia avy eo zany le dia avy eo zany le izy nahita le jery télé a dia nahita le toriten'ny pasteur ertina tao amin'ny Amity TV dia avy eo dia ozy hoe andeha aho andeha hamonjy an'ity toriteny ity a eny andrefa nambojanahary andeha hamonjy an'ity fivavahany ity zay zany natonga anao tato mijery télé Amity TV eny tompo dia tonga tato eny tompo dia avy eo rehefa tonga teny rehefa nambojanahary aho moa dia ozy izy pasteur hoe mila ozy izy manao délivrance amin'ny sesy ny sesy ianao dia natao délivrance sesy a dia ohatrany hoe mihetsika devoly foana zany rehefa atao délivrance dia avy eo délivrena nandritrany tsy haiko hoe mois teo ve sa fil le izy fa tsy tadidiko dia avy eo dia zao azy zany tena mahatsapa hoe sitrana tanteraka satria nanombokatr' izay teka sirakoraka mafy be nanombokatr' izay ny délivrena anazy zay a dia tena mahery sa tsy mahery jesosy tsy narary tsy mihitsy nefany a raha ny fianakaviako a raha mivadika aza zany tsy haiko hoe efa tao aminy ve fahakiviana kely fa raha ny fianakaviako zany a ndray aman-dreniko azy efa niteny ozy hoe efa tsy hita tsony iza moa fetsonanao rahalahy iza fetsonanao mika mika dia zao le izy rahalahy mika ahoana ny alalanao hoe afaka ianao zao za zany a tena afaka tanteraka satria za zao efa tena ela tsy narary tsy mihitsy a ary za zao a raha ny ale aretina anazo ana tokony hoe naleny tanteraka adala tanteraka nefa za zao tena raha fitataranao teo a dia ao anatin'ny 3 andro le izy tsy maintsy mihetsika taty afara tamin'ny voalohany le izy isaky ny 3 volana eny tompoko dia isa-tapa-bolana isan-kerinandro dia lasaka isaky ny 3 andro eny tompoko dia tatoato nefa ianao tsy nanao zay tsony tena efa mambolambola mihitsy azy zany zay satria nanao le délivrance teny tena ndefa nambojanahary dia efa tena tsy narary tsonotsono mihitsy azy zany hitako hoe tena mahery ny rano jesosy zay ngamba fa dia ahoana ny fatsapanao ny tenanao taloha dia ahoana ny fatsapanao ny tenanao zao fatsapako ny tenako taloha tena hitako zay hoe nisy asa maizina mihitsy tato amina fa mpanota zany taloha hoe dia tsy haiko mihitsy dia rehefa taty aoriana diovon'i jesosy tamin'ny rany a dia afaka tanteraka zany a tena manome voninahitra ny anaran'i jesosy mihitsy ka hono rahalahy mika misy olona manko mijery télé dia hoe karamaina reny mijoro vavolombelona reny karamaina ray mihetsika devoly reny ianao taloha nanaona fijerinao n'ireny olona mihetsika devoly reny tamin'ny ianao mbola tsy tato tamin'ny mbola tsy tato tamin'ny ianao mbola tsy zany nijery a tsy tao anatin'ny saiko mihitsy aloha zany le eritreritra hoe karamaina le olona ary ianao sao dia nahazo vola tsy nahazo tsy nahazo tsy nahazo tsy tao anatin'ny eritreritra zany fa araka le torteny dia resy lahatra tanteraka amin'ny foko dia hoe andeha anatona an' jesosy a fa ao no ahitako vahaolana ao no ahitako fanasitranana tehaka mafy ho any tompontsika tehaka mafy tainy tompo rahalahy miselona no anarako fanasitranana nataon'i jesosy no ijoroko vavolombelona eto ary mivoninahitra dia ao anazy rery ihany 17 taona nitondrako an'ilay aretina zay ijoroko vavolombelona eto narary ianao narary tongotra tapaka zany tongotra ao amin'ny akikeliko ato io tapaka
satria tany amin'ny tany afatra Tamatavy tany Vavatenina dia nanao baolina tamin'ny fotoana io dia rehefa nanao baolina dia nitondra baolina eny ambony terrain le mitsitsy baolina le dia efa akaiky ny surface de réparation zany izy io vonoina satria amony baolina anao may hoe amony baolina tsy maintsy afaty dia may anao zany amona an'izay zavatra zay dia rehefa nandaka le baolina mafy be zany dia mifroty tamin'ny tany ny tongotro da rehefa mifroty tamin'ny tany ny tongotro dia nisy mipoka ohatran'ireny le hazo kely tapahana reny mihitsy io taolana atao amin'ny akikely koa eniko mipoka pa dia teo zany tsy natsiaro narary aloha teo fa mbola lasa ihany le baolina ndakana nefa tsy nandeha amin'izay izy fa mivilana dia tongotro efa voa za zany tsy natsiaro narary teo amin'ny fotoana io fa lasa ihany nandeha nanatanteraka alizy dia vita zany le baolina tao anatin'ny fizaram-potoana faharoa mankony izy io dia efa mifarana le baolina 10 minitra tao arinan'izay nifaranan'le baolina zay zany tonga dia mivonto be le tongotro mivonto tena mivonto be tsy le ankikelinao ihany sa le ankikelyko i tongotro rehetrarehetra io zany tonga dia mivonto daholo iny fela tongotro rehetra iny tratran'izay zavatra zay da rehefa mivonto io fela tongotro io dia tsy nahatsiaro tena tsony zany tamin'ny fotoana io ary mibataina raha nandeha noto fa tsy navita nandeha tsy navita nikasika tamin'ny tany tsony io tongotro dia avy eo amin'izay teny nandeha ny volana nandeha ny taona fito tamin'ny 2007 ny nazahoaka ny zavatra io dia tamin'ny 2017 volana novambra nasitrana azy nisy rahalahy zay teto ery akaiky ny ribafy latery teny no mipetraka tamin'izay dia nanatona anazy io rehefa nirava ny fitaom-pivavahana ny asabotsy ohatran'izao dia niresaka anazy zaho raha lahy marary ny tongotro efa nandritry ny 17 taona ary izy io 17 taona ary izy io ny zavatra tena mahagagana aminazy io zany misy nofo mivoaka ao amin'le satria le taolana le tapaka io zany mivoaka tety ivelany mihitsiny nandrovotra nofo dia nandrovotra hoditra dia mivoaka ety ivelany le taolana dia ataotran'izao lo izy ohatra reny fanjaitra reny maranitra be dia didina foana zany nofona taolako io zany didina foana le nofoko satria izy misonitra ohatra reny le ho maniry reny dia anasorana indroa isan-kerinandro anasorana nefa izy anasorana io didina tsy marary dia nitahotrano zany nyteny taminah hoe andao izy izy hoentinany amin'ny dokotera io tongotra io fa mivadika kansera ny afarany io dia ozy raha io no hoentinany nefa hoa tsy maintsy tapahana io zavatra efa tapaka io dia tsy maintsy tapahana fa avy aloha amin'izao ihany dia nitahotrano zany tsy nety fa hoe aloha hoentina eny ihany dia mifarany azy zany io zavatra io nisy fiatraikany teo amin'ny asako nisy fiatraikany teo anivon'ny fiainam-pianakaviako ihany koa satria za tsy navita miasa tsy navita mihina fa raha mahoatra hoe mandeha zao tsy mahavita apetraka ohatran'izao tsy mety atao an'izao tsy mety zay gesta rehetrarehetra ataoko zany tsisy mety daholo fa marary fihetsika rehetra ataonao dia misy fiatraikany aty amin'le tongotranao marary aty dia ny tanana raha zany raha ohatra zany ka ataonao ohatran'izao fotsiny fa tsy mikasika atao ohatr'izao fotsiny dia marary be tsy azonao atao ina nefa tsy mikasika aminazy ohatr'izao fotsiny dia marary dia teo an'izay zany sahirana be ny saiko dia fa nananeritreritra zay zaho tsy ho any amin'ny dokotera fa angalako lamina io dia didiko dia avy eo amin'izay za ihany no anjaitra anazy zay ny tao anatin'ny saiko efa intelo nanao an'izay zavatra zay ividy lama maranitra dia voasako zany le hoditra dia didiko jereko hoe asoroko le ao anatin'le taolana le anao dia didiko iny hiala dia teo an'izay zany ohatra misy zavatra amin'ny teny anao manao hoe raha voatapahanao io dia maty ianao ahoana koa zany raha voatapahanao izy dia maty ianao dia teny zany teny foana dia tonga an'izay tamin'ny fotoana io tamin'ny 2017 teo niresaka tamin'le rahalahy teto zay dia nivavahany aloha fa ivavahany ianao izy fa afaka io dia nivavahany nataony délivrance teo moa tamin'izay na zavatra nitranga tao anatin'le délivrance ny zavatra nitranga teo anatin'le délivrance zany za tsy naheno nininina tsisy nininina nitranga teo misy olona manko rehefa délivrena dia mioka mandô na mihetsiketsika amin'ny tabataba fa ianao tamin'izay tsisy nininina nitranga mihitsy fa nanaovan'le rahalahy io délivrance nalay ny tongotro io dia nooriny ny tongotro iny zany hatrany ambany sady nametra ny tanana sady nametra tanana izy no fipiazany ohatran'izao io tongotro io nooriny dia afaka ianao izy fa manolora tena ho anan'andriamanitra dia niara hoa ny asabotsy tonga teto tamin'izay fotoana zay dia nandeha ny asabotsy iny dia ny alady nandeha ny asa dia rehefa nandeha tany amin'ny toeram-piasako ao zany ny alady dia za moa matory any am-piasana dia matory eo am-piasana zany amin'ny alina iny dia zay efa da zay ny miara-miasa amin'io nefa tamin'ny fotoana io za rery dia nisy natory zany dia maheny biby lava io mamatotra n'ireo tongotra anankiroa reo fatorany tongotra anankiroa dia mihetsika tena izy tena ao anatin'ny izy zany raha ataoko hoe tena izy nefa le izy tsy hitako tsapain'ny tanako fa hitan'ny fanahiko zany io zavatra io dia fatorany biby io ny tongotra anankiroa reo dia le vavan'le biby iny mitsetsitra an'le taolana le eo amin'le fiery zany mitsetsitra an'le taolana
de taitra be azy zany amin'ny fotoana sady nitsinjatsinjaka be teo am'le fandrina inona koa ty zavatra amseho aminaty Jesosy oa inona koa ty zavatra amseho aminaty misy biby ato amin'ny titorany ty fa iala ty ato tsy janony atao fa iala ty ato fa ino ty toy izy Jesosy mantsy ana nanontany azy zany inona hoa io Jesosy nidikany zavatra iny toy izy mantsy ana iny zavatra iny ozy izy a iny biby namatotra ny satria biby rehefa nietsiketsika zany de hitako mihitsy ny fivahany io biby le namatotra ny tongotra io ny va de nilatsaka ambany amin'ny tany de niteny azy zany de niteny zany Jesosy mantsy ana iny zavatra iny ozy izy iny biby namatotra ny tongotra iny a iny nihinana ny tongotra io nandritran'izay 70 taona zay zany hoe tena asana devoly zany le nahazo an'le tongotra manomboka zao izy izy a tsy miverina aminao tsony io aretinao io fa raha ohatra mbola miverina aminao io izy a de aza mandeha mivavaka any amin'ny vaon'oloko zany ianao teo zany nanomboka teo am'izay a de nefa ny tongotra io tsy azo asina kiraro tsy azo asina kapa io tsy azo asina nininina zany na hoe kiraro teritery na kapa na ina tsy azo atao amin'io fa izao nanomboka tam'izay nandramako mihitsy a kiraro tery ny anaovako aminazy fa tsy mihetsika tsy maninona tsy maninona tsony izy io tsy maninona tsony sitra natateraka izy io ary na le nofo le taolana tapaka teo aza tsy hita eo tsony le taolana tapaka mipotra teo ivelany eo fa lasa miverina any anatiny aby verina normal ny tongotra am'izao itehaka voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany a ina zao loko an'izay fahavolombelona zay de mandrosoa amin'ny lalina koa tsika rehetra manompo an'i Jesosy fa tena mahavita zavatra ary mahavita fahagagana io Andriamanitra tompontsika tehaka mafy ya inoko sy antenaiko fa zava-dehibe amintsika ny nandray an'izay fandarana androany zay a teo ny fanetanana ny ten'Andriamanitra foy ary teo ihany koa ny fijoroana vavolombela zay soratsika ny namana teknisiana ny namana Iva, ny namana Pierrot, ny namana Stéphane, ao ihany koa ny namana Philomène zay mandrindra ny lafiny teknika amin'ity fandarana anio ity araka ny teniko teo hoe tsika tsy tokony hitovy amin'izao tontolo zao ary tsy tokony ho ravy ianao tsy tokony hopodika ianao tsy tokony ho ravy ianao tsy tokony hopodika ianao ninona zavatra mitrango eo amin'ny fiainanao aza mieritreritra no ravy zany aza mieritreritra no potika zany tsy mbola fotoana haravanao zao fotoana mirapiratana zao fotoana ananganana n'Andriamanitra anao zao fa ianao a mila mampiakatra ny finoana ao anatinao ataovy zay ampitombo ataovy zay ampatanjaka ny finoana ao anatinao amin'ity asabotsy fahenina amin'ny 20 ny volana novambra ity a amin'ny 6 ora maraina eto amin'ny trano fivavahana vahao ny oloko fohy be fianaratsoa antarandolo dia finoana délivrance ary fanambarana ireo ny zavatra ho ataotsika amin'ity asabotsy ity iresaka makasika amin'ny finoantsika fa mbola toizantsika ihany mivavaka fanafanana ny délivrance eto reo namana reo avana reo olom-patatra reo manodidina zay matsapa-tena hoe misy kazana famatorana fanaratsy misy olona mankoriavana mipetraka amina vila tsara tare ao anatina trano be nefa rehefa jerena amin'ny tontolo ara-panahy de ohatrany hoe karazana hôpitaly le trano misy an'zareo satria ireo olona mipetraka ao anatin'ny vila io tanàna io de marary lavo mifandimby marary lany vola amin'ny fanafody lany vola amin'ny fitsaboana de rehefa tena tarafina zany a ny fiainan'ireo olona ireo tsy le trano be sy le vila be no hita fa endrika hôpitaly misy kazan'olona ndray a ohatrany hoe lama be izy mianakavy ao anatina trano anankiray fa rehefa jerena de fonja trano maizina voafonja voababo le olona ao anatin'ilay tokantrano ao ny voababo na fitsangajangana fisotrotoka fifohana rongony sy ny zavatra maro isan-karazany de rehefa jerena zany a tarafina amin'ny fijery ara-panahy de misy ny ohatrany hoe hôpitaly le trano itoerany a ny sasany ohatrany hoe trano maizina ny sasany re karazana ohatran'ny fasana satria misy kazana fanana fahafatesana zay tena manjaka ary tena mivezivezy miasa manan-kery ao anatin'le tanàna de zay zavatra zay zany a mila délivrance io tanàna io mila délivrance reo olona ireo a zay matsapa an'izay zavatra izay misy olona tena maheno mihitsy hoe fanaratsy herina devoly ny mahazo azy tsy zavatra normal tsy zavatra mandehandeha ho azy tsy zavatra ara-materiel na problème ohatra amin'ny problème rehetrarehetra fa tena maheno mihitsy le olona hoe asana devoly no zavatra mahazo azy de mila tonga ianao amin'ity asabotsy fahenina amin'ny 20 ny volana novambra ity a ao anatiny zao finoana mafindra tenibohatra zao iresantsika mahakasika amin'ny finoana délivrance ary eo ihany koa ny fanambarana rehefa mino ianao tsy tokony angina fa misy zavatra ho tenenao amin'ity asabotsy ity zay atonga ny tantara-piainanao hitsimbadika atonga ny masoandro piainanao
iposaka am'izay mbola manana anjara masoandro ianao mbola manana anjara ho avy mahafinatra ao amin'ny tompo ianao fa mila tonga ianao am'ty sabotsy fa ena am'y roapolo ny volana novambra ity etsy amin'ny foy be fianaratsoa antarandolo ao ambadiky ny stansionsel izay trano fivavahana vahaon'oloko izay amin'ny 7 maraina de fa manomboka amin'ny fotoana isy vavaka lehibe zay ho tanterahantsika isy délivrance lehibe zay ho tanterahantsika ao anatin'ity fotoana ity fa tena manentana anao mihitsy aza manaiky ho tafajanona aza manaiky ho voadingana na ho taran'ity fotoana anankiray zay amindrana ny tendrombohatry ny olana amindrana ny tendrombohatry ny aretina ireo zavatra mibahana rehetrarehetra ireo zavatra tsy nety niova teo amin'ny fiainanao de izao ny fotoana hampikisaka n'izany tendrombohatry zany amin'ny anaran'i Jesosy ka dia zay ny fotoanantsika tamin'ity androany ity samy mifanentana samy mifampilaza fa fotoana goavana be io goavana tena tsy manam-paharoa tsara manamarika zany fa ny fotoanantsika isaky ny sabotsy de ifandimbiasa an'ireo ray aman-dreny ara-panahy pasteur Ertina Randriary Malala Davidson pasteur Frédéric Randry miakatra ny tenako zany pasteur Tovinarivo Marivony sy ireo mpanompon'Andriamanitra marobe avy any Antananarivo ifandimby hitondra ny ten'Andriamanitra amin'ity fotoana sabotsy mafinatra ity zany ao anatin'ity volana novambra ary ao anatin'ny volana desambra io ihany koa dia manana loha hevitra ngezapetsika de ifandimby eo reo ray aman-drenyreo fa aza manaiky ho taran'ity fotoana ity ianao eto ny ankonana tena mahita mihitsy izahay rehefa le sabotsy reny misy olona mandeha taxi misy olona tena manofa taxi mihitsy misy olona indray mitondra fiara be reny Mazda reny miaraka amin'ny mpianakavy miaraka amin'ny fianakaviana ao daholo ny mpiray-taposy ny havana sy ny ray aman-dreny hitady an'Andriamanitra zava-dehibe nge sandriavany zava-dehibe amin'Andriamanitra ny etaetanao sy ny fahaterena ao anatinao tonga manatrika ny fotoana io ary za tsy mino hoe mangetaeta ianao nefa miala maina tsy mandray nahinana enina fa tahaka an'ireo olona be dehibe zay natsapa ny fiasan'Andriamanitra sy ny fomban'Andriamanitra mahery de tahaka an'izany ihany koa ianao zay manaraka an'ity fandaran'ity ahita n'Andriamanitra tokoa ianao tain'Andriamanitra tokoa vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tantety mba asitra